Salama daollero. Akurtsika eo faly miravatsika rehetra. Iny ka salama daholo tsika. Dao ary a. Salama. Siena, carinha saída, família fata mandemno. Ismana funa casa é bacana, mana pitava ngamino, imurangani no izifa, tima sake na senza, oh, maita no miwe, maita no mandi, maita no mitera, ingata ve, fitavana no, bati fore dile. Madam no easy, I know tia ne, oh, mani, tu sangi tia ne, isa kaisa maitano, konas mi tup mare, sebu mista mira, kamna, sebu mista mira, sebu mista mira, manya do madam na via bini, sebu mista mira, sebu mista mira, sebu mista mira, scopare. Ale colchán. Amore casa matati, fokomana funa kazengi, tulpavandi, isiankale fakano, vai cara si ankaja, anambita. Easy la life is today. Tikugera de chupon. Essa cafana sanga vati. Is my al champion. Tikuranga patete. Get I'm knowing that. I know that te kumari. Tita toke. Maita no mande. Maita no sexy. Maita no mikili. Tela is tinadi. Ultu no tara. Nati mananduruje. Langa mtazu izi. Anoti ane. Tiabi. Oh, Ali, tu sangi chiami, via via. Isa kaisi maitano, konas mi tup mare. Sebu vista mia, kamna. Sebu vista mia, oh. Sebu vista mia, manya do madam na via via. Sebu vista mia, oh. Sebu vista mia, sebu vista mia. Scopare, ale colchano. Gâté, ça ton son, ça ton si, pas non ton fadé. Chaza ton ma bandi, a rendez-vous. Il était gagnant days, is my semana party, c'est du paquet, argo go fati ouais. Vanilla carcara con vanilla. Ah, carcara zafa, is go sieni. Zaha você quando a minha nazi se coisa nazi anotia ne oh mani tu sangi tiane via Isa kaisi maitano, konas mi tup mare. Sebu vista mia, kamna. Sebu vista mia, oh. Sebu vista mia, manya do madam na via via. Sebu vista mia, oh. Sebu vista mia, sebu vista mia. Scopare, ale colchamo, ale colchamo, no way, ale colchamo, ale colchamo, no way.
sirenge mirna vanza mangan mahere amba dikengiza misefa we mayanga nefa kotila no kara ol salama sirengi fiuza o male mile tadengi no fanna ka sirenge nefa magura ka hangina tumfo zena mi wala na forma susakafo anotia kumare anataponsa na hari matisarake zawana kale seratia kwano maharake anotia kumare anataponsa na hari matisarake bebe zawana kale seratia kwano maharake Saumakam no rots famarako azayalana za fabita ekintantarako ano jaku za wapat kundake za papa kilano na imwe karasi sake sirengi feu za male mile tadengi no fanna ka sirenge le famagura ka angina tifo kana mi vola na fama sul sakafo anotia kumare anataponsa na hari matisarake zawana kale zeratia kwano maharake anotia kumare anataponsa na hari matisarake bebe zawana kale zeratia kwano maharake sai rahanya tulahabe yeba maharaga patipiwo maharaga sakatiako maharaga patipiwo ano chalako sika maharaga patipiwo maharaga sakatiako maharaga patipiwo ano chalako bebe yo yo yeah 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 yo yo yeah 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 anotia mare katakomsa nga hare patisarake sawamna kale seratia kwano maharake anotia mare katakomsa nga hare patisarake sawamna kale seratia kwano maharake anotia mare katakomsa nga hare patisarake bebe sawamna kale seratia kwano maharake maharaga patipiwo maharaga sakatiako maharaga patipiwo ano chalako aise maharaga patipiwo maharaga sakatiako maharaga patipiwo ano chalako bebe yo yo yeah 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 yo yo yeah 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 what's up vous utilisez Zeta ke vuchanandea maruno tafita satina zuzavachua ni masukunu naita faizeni fiti jamna kusa valala kande fasana irebulu naze usa usa falasana fa isa usane ifaela luta pakebicha fanyanja nawa fa anuane mbulanisi ya zuwa tenena kuruvansika
Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakiangu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Malakiangu. Setapa che vejani kudi, si sakana fadisu. Fana halala fana fudi, mitsinjuni ya pitu. Oh, faizeni fiti jana kusa, situgatani. Niya didilu, niya busa, niya nalani. Ifaela no tapakebicha, fanyanja lawa. Fa, anuane. Mula misia zua tenena, uruvansika. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakiangu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakiangu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakiangu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakiangu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakiangu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakiangu. Iena sotran'ny Judicaël tsika sy tia Rabrino amin'izany hira zany hoe tianao niaraka aminahy ary tsy afenina fa efa fantatrareo fa izay ny hira fanevan'ny akama ny fampiarana tamin'ny tompony zany ary nikelin'ny tompony amin'ny maha misy tompony ny hira zany hira izany zany hoe tsy mamenatra zany ny ampiasaitsika ny hira ny ray aman-dreny tia Rabrino nazahoantsika fankataovana tamin'ny tenany manokana ny zanany ihany koa ka dia feno fepetra zany ampiasantsika zany hira zany fa raha ohatra tahintsika mandeha amin'izany atao hoe propagandy na ohatran'izany dia misy fifanarahana manokana ny amin'izany tsy eo amin'izay niveau zay moa tsika zao amin'izao ka dia iroso amin'ny fandaharantsika. Androany tsika dia tena hoe tatasika ranoray no ataontsika androany satria araky ny lazaiko anareo sy tantaraiko anareo foana dia ny fandaharana Laosaia dia ino ty izy teo ny fandaharana Laosaia dia
sady fitaritana ara-tsaina, fitaritana ihany koa amin'ny fahaizana manao manadiady amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho, dia amin'ny alalan'izay no hitondratsika ny ady hevitra sy ny fanazavana hevitra plutôt sy ny famakafakana androany, izany hoe miainga amin'ny tena cas misy cas réel, satria malasa saina ihany ny zavatra mitranga amin'ny firenena, dia tsara mba maka modely amin'ny zavatra fanaon'ny olona sy ny karazany. Ho antsika ny Tamatavy mba miangavy amin'ny akama, mba jereo kely ny momba ny rahalahintsika, ny akamantsika Osenina, mba omeo vaovao fa miasa ny saiko ohatran'ny salama izay no niresaka tamintsika farany, ary tena efa garagara ny feony. Raha maheno ahako ianao rahalahy dia ny maika indrindra sy ny mety indrindra dia aza adino ny manao gararaka amin'ny ranon-tsira na amina rano asiana vinaigre kely, raha eraky ny zinga dia vinaigre eran'ny sotro, raha eraky ny vera dia fefaky ny sotro ny vinaigre d'alcool apetraka ao amin'iny dizy teo, atao amin'le rano. Hanombotsika ary ny titre voalohany dia resaka momba ny vaovao Afrika Atsimo aloha zany, momba ny Gold Gate no ilazanareo azy ato, na hoe ny volamena any Afrika Atsimo. Zao ndraso aloha fa ty caméra ty ohatran'ny manamanga ny ty anankiray ty zany, hosoloiko io rapitsa ty le an'ity fa raha iresaka momba an'le volamena tsika dia tsy mamenatra moa milaza an'izany ny vaovao izay mivoaka sy ny navoaka, dia sahatsika no miteny avy aty amintsika ny source. Ny sasany manao style-na perroquet fotsiny, afa-tsy ny haino aman-jery anankiray télévision sy radio izay omentsika ny karazana exclusivité amin'ny zavatra mitranga, dia iny dizy teo, tsara manamarika zany ary tokony ho fiera amin'izany ny akama hoe ny fototry ny vaovao sasany mitranga sy miseho sy lazaina dia avy aty amin'ny akama no source amin'ny ireny vaovao ireny, indrindrindrindra ny Afrika Atsimo. Ka izao nahazo liberté, nisy procédure moa zany nataony ireto izy telo lahy, ny pilote ny anankiroa mpiralasa amin'ny zanak'i Rakotomalala reo, dia ny anankiray Mamodo, satria telo izy nivoasambotrany. Ka ny tapaka dia nahazo liberté sous caution raha, ary liberté sous condition koa. Azavaiko sous caution satria rehefa nataony ny fitsarana sud-africaine ny fanapahana dia 100,000 rand no tapaka, zany hoe ny rand ray moa raha tiatsika ho fantatra dia 0,056 euro ny korony, ary 0,068 izay ny dollara, zany hoe amin'ny 5,600 euro eo zany total ny isan'olona ny caution alohan-dralahy. Ty zany le procédure am'le hoe bail application na le hoe liberté sous caution zany, ny procédure nataon'izy telo lahy, dia manahirana ihany satria mety ho gaginareo hoe ahoana koa zany mena liberté zany. Ny zavatra ohatran'ny tony dia ary ny procédure anglo-saxon matetika dia afaka miprocéder amina
liberté provisoire fa sous caution. Zany hoe mandovo vola ianao zany sy ny karazany. Maro nareo mieritseritra hoe raha ny forfait amina $1,000,000 nefany ireto olona ireto dia maninona no R100,000 fotsiny no alohany par rapport amin'ny le forfait hoe tokony 100% sy ny karazany. Tsy mitovy ilay izy satria raha ny ankety efa ampilatanan'ny enquêteur zany na ny mpitsara any Afrique du Sud amin'izao fotoana izao na ny parquet zany na ny organe d'enquête rehetra dia efa fantatra hoe iza ny tompon'ny entana ary ny fantatra dia passeur fotsiny ireto olona ireto. Ka dia arakarak'le statuan'izy ireo no nanaovana ny formalisena na ny formulena ny caution ary ireto izy telon-dalahy reto raha ohatra amin'izay le liberté sous caution zay, maro nareo manko no miasa saina hoe dia ahoana zany le aty Madagasikara migadra nefa izy telon-dalahany afaka mandehandeha foana. Afaka mandeha izy fa tsy maintsy misy fotoana ivoaka manko ny condition fa tant que mbola tsy eo an-tanako le condition dia tsy afaka miteny aminareo zavatra maro fa matetika ny zavatra liberté sous caution ohatran'itony dia misy fotoana ianao tsy maintsy mandalo any amin'ny commissariat de police na any amin'izay toerana misy ny mpitandro filaminana voatendry ny fitsarana andalovanao foana isan'andro. Ka izay no mahatonga ny isika hiteny hoe sous condition koa ilay izy satria maro le condition napetraka ao anatin'io. Miandry n'le résumé moa za fa omaly ny tokony ho avy dia apitaiko amintsika eto ihany. Ao anatin'izay zavatra izay koa nefany dia tsara ihany koa milaza fa ny valim-panontaniana zany ho antsika malagasy na ho an'ny fanjakana malagasy. Nareo manko miteny hoe vaovao ratsy zany. Zao ilay izy tadidiro fa nangataka ny fanjakana malagasy extradition an'izy telo lahy ireo fa miandry ny valin'izay tsika fa ny dikan'ity liberté provisoire ity zany dia midika fa débouté ny fanjakana malagasy tamin'le demande d'extradition fa ny fanapahan-kevitry ny fitsarana sud-africaine dia nitazona anazy telo lahy any Afrika Atsimo ary ny fivoahana ny Afrika Atsimo dia tsy azon'izy telo lahy ireto atao. Dia hoy nareo hoe possible amin'izalahy ireo ny manatsoaka na mampitsoaka anazy telo lahy ireo. Marina tokoa zany satria ny territoire sy ny frontière sud-africaine lava dia lava ary ngeda dia ngeda par rapport amin'ireto firenena voisin zany. Mety ho vitan'ireto ratsy loza zany ny hoe hitsoaka na hoe ampitsokana ohatra hoe mety any Rhodésie, Namibia amin'izao fotoana izao no raisina zalahy amina avion jet privé dia mety ajedaky rilerony any am-panidinana any na ampodiany aty Madagasikara atsokosoko dia tsisy malalina ny rehetrarehetra. Betsaka zany ny chance par rapport amin'izay ka eo nefa ny fantriky. À partir du moment zany tafatsoaka ireo olona ireo dia confisqué à vie satria tsy hisy ny ankety. Au fond zany zay tokony atao amin'ny 21 mai satria reconvoqué par devant la barre zany pour enquête au fond amin'izay zany izy telo lahy reto amin'ny 21 mai. Ka raha ohatra zalahy zany maka initiative satria tsy intérêt-ny tompony volamena ary tsy mety tsy intérêt-ny fanjakana koa malagasy
ny sininy enquête au fond na ny investigation mety ho tonga ny Madagasikara dia possible mety ho hisy exfiltration manko ny filazan'izany fangalana ny dollar reto hialany Afrika Atsimo na hitsoaka amina firenena hafa akaiky ny Afrika Atsimo manao demande d'asile zalahy dia tafatsoaka any amin'ny firenena hafa any dia amin'izay fotoan'izay tsy sous contrôle ny état sud-africain intsony dia mazava ho azy raha niaraky ny procédure na ny lalàna sud-africaine confisqué automatique à vie sauf instruction hafa zany na procédure hafa manala an'io volamena io any Afrika Atsimo dia hoe miverina amin'ny fanjakana malagasy na miverina amin'ilay hoe parpia gold tsy izay nefa mihitsy ny zavatra hitranga satria raha any parpia gold ilay izy dia nandalo ny fandalovana io volamena io tao anatin'ny firenena sud-africaine dia ny violé ny lalàna sud-africaine. Raha hoe any fanjakana malagasy ndraiky averina any Madagasikara jusqu'hatreto tsy nahafakana amin'ny taratasy ny fanjakana malagasy na nanaporofo hoe anazy ilay volamena ary ny tena grave raha dia izy telo lahy dia nilaza fa anazy ilay izy ary self made man zalahy zany hoe ry zalahy ihany zany miasa tena sady anazy ihany zany le izy zany hoe avy amin'le déclaration izy telo lahy reto zany dia sady débouté ny fanjakana malagasy no débouté ny parpia gold. Il y a de fortes chances zany hoe sady tsy ho azon'ny fanjakana malagasy no tsy ho azon'ny dralahy ny Dubai io volamena io fa ny zavatra possible dia zao rehefa misy fitondram-panjakana mitsangana sy mijoro ao Madagasikara ka manana crédibilité valable na hoe atokisan'ny olona hafa dia amin'izay fotoan'izay mety ho possible ho tafaverina any Madagasikara ny volamena. Zany hoe raha te azo amin'ny volamena io zany isika malagasy dia mila mpitondra atokisan'ny hafa, atokisan'ny olona. Nisy mpanao politika nanandrakandra hoe ndeha ho avy any Afrika Atsimo hanao fanadihadiana momba an'io fa tsy nahazo visa ary rejeté ny visa. Ny raha itenianareo hoe iza izany dia malheureusement tsy nitenenina tamiko fa nitenenina tamiko fotsiny dia mpanao politika zatra makany Afrika Atsimo io mpanao politika io ary tena nidéconseillena mihitsy hoe tsy homena visa satria tsy tokony hisy orona na fofona mpanao politika ao anatin'ity zavatra ity ankoatran'ny olona izay autorisé ny gouvernement malagasy momba miandraikitra ny ankety na ny investigation momba an'io volamena io. Misy mpanao politika eo fa tsy nahazo visa io rangahy io zany par rapport an'izay. Ka dia raha ohatra anazavana azy tsara fohy sy mifitona dia hoe tsy vaovao ratsy hoe ahoana no nazahoany izy telo lahy reto liberté sous condition et sous caution fa au contraire tena hoe mesure humanitaire raha izay fa tena mesure comme si la réponse était de dire oui, on se fout de la République de Madagascar malgré sa demande d'extradition, mais nous on va garder ces trois lascars en Afrique du Sud pour qu'ils soient jugés de manière impartiale. Zay zany ny valim-panontaniana zany hoe c'est la réponse du berger à la bergère malagasy zany amin'ny fanjakana malagasy hoe tsy homena ianareo reo fa mbola
mbola ilaina izy amin'ny ankety. Ary ny anketo lazaiko anareo zany parallèle efa lasa lavitra ary tsy afenina fa fatapatatrintsika eto amin'ny akama zany. Ny tenako manokana zany dia malala ary fantatro hoe iza no na hoe izy avy ny tompon'ireo volamena ireo. Fa zaho tsy anjarako ny mamoaka azy satria rehefa lié amina ankety ohatran'io manko ianao na procédure en cours ohatran'io ianao dia tsy maintsy misy éthique respectenao les procédures, respectenao les zavatra fa araky ny lazaiko foana hoe karana mpiandraikitra amina varotra amin'ny tony le resaka PPN, menaka, vary sy ny karazany tony no tompon'le volamena quincaillerie satria reo lahy telo lahy no tompon'io volamena io ary ireo karan'ireo dia akaiky pour ne pas dire tanakavanan'ny mpitondra fanjakana, tanakavanan'le bandy ao Beririka ireo karan'ireo. Izay no mahatonga ninga Ravalomanana Richard tsy afaka atsaha akory misambotra azy ireo satria fantany hoe raha sanatria izy ka mitonatona manao ny arrestation an'ireo karanareo dia possible na izy maty na izy voaroka amin'ny asany. Ny trano nefa mbola tsy vita, ny trano mijalajala eny Ambohimanga dia voatery ny firenena nampandeferina fa ny kajy ara-bola risoriso kolikoly no zavatra atao. Zay ny vaovao momba ny Afrika Atsimo iny. Lazaina aminareo mialoha foana ny zavatra mitranga fa moaly moa zany tsy nisy dia zay fomba nampiasaina sy namoahana ny vaovao teo no nataontsika. Androany tsika dia hiresaka kely ny mentalité sy ny toe-tsaina amerikanina. Misy fomba anankiroa na telo tena ahafantarantsika ny hoe manahoana ny toe-tsaina amerikanina. Voalohany, atraveran'ireny film misy ady ireny na fanadihadiana politika na film mpitiavana fotsiny izao, atraveran'ny fianarana ny civilisation, ny histoire des États-Unis, atraveran'ny hoe fiainana na hoe nipetraka tany États-Unis ianao. Raha ny tenako manokana dia ny avy amin'ireny sarimihetsika ireny ary anisany hitondrako extrait hoenotsika satria miainga avy amina zavatra zay azo eritreretina fa réel. Miainga avy any koa amin'ny fianarana zany atao hoe histoire des États-Unis, de la civilisation américaine zany hoe ahoana zany Amerika zany état fédéral na fédéraux américain, United States, ary ny avy amin'ny traikefa hoe rehefa mipetraka roa taona tany amin'izany toerana zany, tany amin'ny etat-ny Floride, Collins Avenue. Zay malala Miami dia mahafantatra zany Collins Avenue zany aty amin'ny South Beach dia fantany zany hoe
Zao zany tanàna zany na ohatran'izao. Tsy vitan'izany fa efa mba nandalo kely tany amin'izany. Maromaro no efa nijerena sy ny vizitena tao anatin'izany fanjakana fédéral ny Amerikana zany ka ahafahana malala hoe ahoana ny toe-tsaina Amerikana. Ny teny anankiray lohateny voalohany amin'ny tatasika hoentiny eto dia ny voalohany dia hoe samby nalala tsika ny fisian'ny zavatra nitranga tany États-Unis tamin'ny reto fampiroroana na ny terrorisme nataon'ny Ben Laden sy ny tariny momba ny 11 septembre 20 taona lasa izay mahery kely. Tamin'io fampiroroana io dia maro ny cible tao anatin'ny fampiroroana zany na ny terrorisme nataon'ny Ben Laden sy ny namany tao ireto le building kambana ngeda be anankiroa izay rasa amina itsika dia avion ngeda be anankiroa Boeing anankiroa no niaraka mikopikopy taminy teo ka nisy ny fahafatesan'olona maro. Tafiditra tao anaty cible ihany koa ny Pentagone ary nisy cible isolé maromaro ihany koa. Niteraka ny zavatra ohatran'izany manko tsy terroriser-nao physiquement no terroriser-nao mentalement satria tena impensable ary tena tsisy nieritseritra zany mihitsy hoe une puissance mondiale numéro 1 tamin'izany no iny vitana terrorista arabo zay azo lazaina hoe sous-estimen'ny Amerikanina mihitsy satria efa nisy an'le misy an'le militant raha tsy diso pakistanais izy iny nanao karazana avertissement izy zava-doza hitranga fa maty moly izy le rangahy iny zany 3 volana 3 volana alohan'ny nitrangany le 11 septembre. Tsy izay angle zay na hanao ny genèse le 11 septembre no ho resahantsika eto androany fa ny conséquence an'le izy. Raha ohatra zao tahaka ny firenena malagasy zao dia tahaka ny firenena malagasy zao dia zavatra lazaiko eto foana dia hoy aho hoe firenena feno vahoaka sakaletaka na hoe feno vahoaka sary tahotra. Izay mihitsy manko le lohateny ho ataontsika androany hoe mandat nous refusons, tsy haiko ny andikana azy amin'ny teny malagasy fa zay mba malala mba soraty eto, nous refusons de vivre dans la peur et dans la crainte. Telle a été la réaction du moins du peuple américain. Nous refusons de vivre dans la peur et dans la crainte. Ao anatin'izao difficulté mafy sy mahazo ny firenena zao dia tsy anaiky isika iaina ao anatin'ny tahotra sy ny fampitahorana.
Telle a été la réaction de l'ensemble de la population américaine. Tena impressionnant les solidarités navoakan'zareo sy le herijika nitsangana tao anatin'le vahoaka avany ambany amin'ny vahoaka mihitsy ary naseho an'le vahoaka hoe tsy anaiky hiaina ao anatin'ny fahatahorana sy mifampitahorana izahay. Mbola naseho an'ia Trump io par rapport an'le Covid-19 teo iny. Azonareo? Non izy izy. Commandant Massoud, merci hein. Izy amin'ny teny an'io commandant Massoud io. Merci Eudoxia. Zay hoe mahafinaritra antsika eto hoe le proactif ny olona eto amin'ny ndao sahy sady intellectuel ary tsy maintsy à la hauteur an'izay le intelligence an'le olona mihaino anao zay ianao rehefa miresaka eto fa tu peux pas raconter n'importe quoi comme ailleurs. Dia nous refusons ozy izy ireo de vivre dans la peur et dans la crainte. Satria le tanjona an'le fampiroroana zany de hoe vitanay alahy. Ary nefany io mihitsy no maha-américaine ny américaine izy dia vahoaka ohatrany voataiza tao anatina hoe challenge teneniko eto zany défi. Ny américaine ray dia tsy maintsy manana défi izy farafahakeliny ray ao anatin'ny fiainany. Izay nisian'le hoe rêve américain. Rehefa tonga any ianao dia tafapetraka ao anatin'le lasitra automatique. Ary tena lazaiko anao fa raha tena hoe mitojo sy miezaka ianao ray Masivalo dia tafita any États-Unis. Mahatoy ianao zay mahantra any États-Unis dia ianao mihitsy zay tsy aninona. Tena tsoriko zany. Par expérience vécue zany. Raha mahantra ianao any États-Unis ianao mihitsy ny tsy aninona. Ny anglisy ny tompon'ny fighting spirit fa ny développen'ny américaine lavitra io. Zany hoe raha ohatra zany oharina amin'ny Davida sy Goliath dia mokondohan'ny américaine dia mokondohan'ny Davida. Zany hoe io américaine io tsy anaiky resy io. Zay mihitsy ny toe-tsain'zareo. Tsy manaiky guidany io. Io zany ny philosophie-an'io dia hoe raha vao américaine izy dia tonga ny azy amin'ny principe de le monde. Conquérir le monde. Ka ny lalan'reto intellectuel reto surdoué dia efa piloté any amin'ny lalana ohatr'izany mbola vao quatrième année, troisième année. Any amin'izany zany mampatonga an'ireny école hoe école hoa hoe Harvard satria système d'école ny azy. Harvard. Mbola avy any amin'ny troisième année, quatrième année le mpianatra dia efa mianatra fait réel. Inona ny fait réel takan'izany ary tena gaga ny tena. Stratégie nampiasaina tamin'ireny hoe David Kemp na hoe Camp David ho an'izay matadidy ny resaka israeliana sy palestiniana tamin'ny mbola ny andro ny fahavelon'ny Yasser Arafat zany. Ny palestiniana, ny égyptiana sy ny israeliana sarotra ny nampiavana an'izany ary lasa programa satria ny stratège zay nampianatra zany manko ny an'olona zany. Mba jereo ny reto mpanolontsaina ny Andry Rajoelina. Akoho vavy maneno
Bourbonaise ozy izy nga mika zay ary tena bourbonaise mihitsy ny volony fotsiny mibetsaka fa rehefa asoronao io volonako io raha misy de misy ny lanjan'le akongama 300 grammes ny akanjony fotsiny mateviny de mba tsaratsara amin'le akanjony reto le ramatoa fa raha tena bride an'ireo taolana fotsiny sisa ny hitanao de ianao gaga hoe raha bandibandy ty entanentana moa zany de gaga hoe inona ary no anina amin'irety jipo reto izy akoa no tara amindreo sady tsy ao le bika mazava ho azy tsy ao koa ny sainy de lasa miady mifandrita akoatrin'inona ny an'olona mpanolotsaina nga Jimmy Carter tamin'izany androany dia mpampianatra mpanao conception na stratégie diplomatique sy politique inte izy teo tany Harvard tamin'izany androany ireo olona ireo mialatsiny fa adiniko ny anarany fa any sasany mbola nanoratra boky be dia be ireo olona eo fa raha ohatra ianao te halala an'izay zavatra izay dia arao ny resaka hoe PON programme on négociation zany hoe ny négociation avo leta no nametrahan'ireo olona eo nezahan'ireo olona eo ny schématisena dia ireo olona ireo professeur ireo no mpanolotsaina ny nga Jimmy Carter tamin'ny resaka David Camp na hoe Camp David tamin'izany androany jereo iny fataony etombohan'izany eto PON programme on négociation afaka mandeha mianatra ny PON ny daholo any Harvard raha olona mba mieritreritra hiditra amin'izany atao hoe négociation avo leta izany amin'ny resaka diplomatie na resaka hoe conflict management fomba manajena conflit sy ny hoe analyse na resaka étude na risque zany ao anatin'ny programme le antsoina hoe PON ny daholo fa taty aoriana nisy olona nandray anazy zay manko matanjy antony le mpanao copie tony raisiny secteur par secteur le izy ao anatin'le programme lavabe raisina secteur par secteur le izy de aveo misy olona eny marina ihany aloha fa tsy maninona zany fa izy ça a été dans un pacte dans une organisation dans un schéma entier zany hoe ity PON ty de misy conflict management sy ny karazany ohatrany hoe tiroir amin'ny fonctionnement zany fa olona ray de nanana n'io expertise io rehefa tsara ny formationy tany amin'izany atao hoe Harvard izany inona ny tiako lazaina fait réel ao anatin'ny tantaran'izao tontolo izao ary tonga de lasa any amin'ny application zay no mahatonga ny hoe manana chance kokoa tafiditra amin'ireny organisme internationaux reny ny mpianatra nianatra tamina école anglo-saxon na saxon dia tafiditra manana chance kokoa ary crédible kokoa raha ny compétence satria tonga de fait réel ohatran'izany mianarana ny Amerikanina tsy nianatra indray nefany tonga de exposé automatiquement ao anatin'ny atao hoe fiainana sarotra satria vivre aux États-Unis je peux vous dire que c'est pas du tout donné encore moins à la portée de tout le monde raha tsy manana an'izany atao hoe esprit na attitude na challenger ianao dia aza mitonantonana akory na hoe hieritreritra akory hoe anana comportement na mentalité na hoe afaka hipetraka any États-Unis very mahantra any ianao fa ny zavatra marina kosa aloha de ity anankiray
zavatra tena anisan'ny impressionné ahy de zao. Za moka ny zavatra tsy fantatritsika zany. I Madagasikara io tena firenena hoe tena sarotra. Satria zavatra telo minimum tsy maintsy jerena ao Madagasikara raha ho te ho tafita anao. Voalohany indrindra ny fifandraisanao amin'ny mpitondra fanjakana. Faharoa ny vavan'ny olona. Ary ny fahatelo zay tsy important akory ao any Madagasikara dia ny fahaizanao. Ny fifandraisanao amin'ny fitondra fanjakana, ny vavan'olona, eny fa na ny fianakavianao ary. Dia any amin'ny fahatelo vao miditra ny fahaizanao. Ary reo nefa miaraka reo. Fa iny suffit fotsiny miantsa mafy. Raha ohatra ianao malemy miteziteza sakaletaka tsy mahatatao vavan'olona dia hoy ilay malagasy vivre heureuse izy vivant caché. Indaisiny tsara io. Dia misakindrikindry izy miresaka amin'ny fanjakana malagasy na lasa izy manao politika dia lazaiko anao fa ireo ny ampiongana ny tanjonao rehetrarehetra. Rehefa tsy tiatian'ilay fanjakana malagasy ianao na ilay olona mpitondro anatin'ny fanjakana malagasy dia vitany aminao zay. Businessinao ray manontolo na tsanganao tao anatin'ny firy-taona vita. Anisan'izany ny tenanay victime amin'izany. Nanomboka tany amin'ny taona 180 ny tenany ny asa. 70 sady ny asa ny mianatra. Namorona n'izany atao hoe zao ny tanjona, zao ny tanjona. Tonga raha valiny ny taona 2000 tsy mety taminazy ny fisian'ny fleury, ny potehany daoly ary nanondrahany ny akamany anao rainazy ny activité rehetra zay natsanga ny fleury Rakotomalala tao anatin'ny taona maro. Manontany manko nareo fa inona loatra ny tena problemanao amin'ny Ravalomanana. Efa namela heloka azy kanefa ny zavatra hitako raha ohatra fotsiny hoe mihaino ianao amin'ny resaka fandrafetana ny tanin'olona eo Belery io, makanesa ao amin'ilay restaurant dia anontany izy hoe marina ve fa misy taninareo? Tonga dia nirefesin'ilay rangary fotsiny hoe anazy. Dia teny ianao ilay olona hoe marina izany. Sarotra ny tafita ao Madagasikara fa ny zavatra hitako dia zao. Ny malagasy izay fantatro sy hitako tany États-Unis dia tafita daoly ary tafavoaka. Tsy nahita malagasy SDF tany, na ohatra ary na ohatra hoe tany New York zany. Washington tsy nahita. Any Florida moa tsy dia betsaka loatra ny malagasy tany. Ray angamba ny hitako tany raha nisy fa tsy mahantra koa. Satria inona ny antony? Tena afaka mi-s'exprime tsara ry zalahy. Ary ny zavatra mampagaga hoe mbola eo ihany ilay malagasy sakindrokindro zany eo ihany ilay malagasy le hoe alora angasa namana samy gasy dia mitady gasy be mihitsy zany tsy mifandray zany raha tsy mivelabelatra miaraka amin'olona zany raha tsy mitady gasy. Iny zany zavatra anankiray hafa koa iny tsy mba ohatrany hoe ireto le ohatran'ny italiana na irlandais ohatran'izany mpiavo manko zany ihany. Tonga dia mifandray amin'olona fa marina aloha ny communauté irlandaise, écossaise, italiana, frantsay, ino ty izy teo guatémaltèque, haïtien, cubain sy ny karazany vive en communauté. Fa ianao tsy afaka manao an'izany. Any Miami zao dia misy hoe little Havane, zany hoe petite Havane zany. Dia tena zareo cubain daoly no anatin'io. Fa na izany anatin'izany misy le
raha vao misy zavatra tranga anankiray mitranga dia mivoaka le toe-tsaina amerikanina. Tonga dia le fiarovana an'le firenena le mokon-doha hoe non, nous refusons de vivre dans la peur et dans la crainte. Vao maika ny voaka ary vao maika naseho an'ireto amerikanina fa tsy matahotra, tsy te hiainao anatin'ny tahotra izy na ny hoe ampitahorana. Inona moralité raisitsika malagasy amin'izany? Zao zavatra teneniko antsika. Miaina ao anatin'ny tahotra ny malagasy, miaina ao anatin'ny fampitahorana ny malagasy, nanomboka tany amin'ny taona 570 mandrakitiny androany. Matahotra io malagasy io, ary ny tena grave dia zao, ny fanjakana no miterrorize ny malagasy. Ny mpitondra, zany hoe raha ho any amin'ny fitsarana ianao, efa mieritreritra ianao, miomana ianao hoe andony vola ny avocat, andony vola ny mpitsara, andony vola ny procureur. Ka nataninao ary io misoratra amin'ny anaranao zao, lovanao zao, dia miomana ianao fa tsy maintsy miatoka ny vola mamelona an'le juge, tsy ray na roa ny jeune magistrat na juge ao amin'ny lapan'ny fitsarana ao any Anosy, na ny Tamatave, na ny Mazanga, na ny Tuiliara na Fianaratsoa. Galore zany eo Tamatave eo dia malaza mihitsy zany. Na ny fananana, na ny fanagadrana olona. Zao manko ny tsy fantatrika fa maninona ny feno le Antanimoro. Satria isaky ny mampiditra ray izy dia rehefa mivoaka iny salaire coûte minimum 15 millions de FMG. Zany hoe ny juge anankiray zany manao an'io zavatra io dia minimum par jour mampiditra 15 millions izy. Satria par jour tsy maintsy misy an'ide avoaka ihany koa. Firy taona izay menomenona an'izay, firy taona izay nametrahana programme izay fa tsy afaka mihitsy. Eo amin'ny fitsarana fotsiny zany dia efa terroriser ilay malagasy. Any amin'ny fisamborana any amin'ny polisy, fisamborana any amin'ny gendarmerie, ny zanaky ngetroka tsy voasambotra mihitsy. Fa tonga dia efa miainga ny saotsy zanaky ngetroka raha na fokarongony ara eo amasony ny gendarme polisy ao. Satria zanaky ngetroka dia tsy azo samborina fa le gendarme ary lasa mpiambina an'le izy. Any amin'ny fianarana terroriser le malagasy hoe na mahay ary. Satria amidin-dralahy amina olon-kafa ny notan'le mahay dia gaga firifiry zay. Mahita hoe dia lava lesy tsy afaka. Tsy possible ality zany e. Ianona hono tsy afaka. Tsy possible ality zany e. Tsy mandry andro, tsy mandry alina le malagasy. Satria tafiany dahalo ny tanànany. Na ny dahalo ambony latabatra, na ny dahalo sur terrain. Tsy mandry andro, tsy mandry alina le malagasy fa mba mahazo kely asa amin'ny fanjakana. Dia tsy maintsy manome ny DG ny trésor, tsy maintsy manome an'le ordonnancement. Dia mbola tsy fantatra ihany koa ireo vina mivoaka ny vola. Ao anatin'izany tafiditra, ao anatin'izany ny tenanay victime amin'izany. Vola 4 milliards jusqu'à hatramin'izao mbola tsy mivoaka. Satria bloquin-dralahy. Maro zany ny formana terrorisme any Madagasikara. Fa izao no tena
incroyable. Na ny terrorisme politika fotsiny ary tsy afaka mampiseho anao ny fahatezeranao sy ny adisompanantenanao ho an'le filoha na ho an'le mpitondro. Tsy afaka miteny anao hoe miakatra amin'ny vidin'entana. Tsy afaka miteny anao hoe aiza ny borsanay, PA borsanay. Fa tonga dia mifaneriterena miaraka amin'ny basy sy ny lacrymogène, ny miainga avy hatrany sy ny fisamborana. Miaina ao anatin'le tahotra le malagasy ary on dirait qu'il s'y plaise. Lasa système l'izy, lasa iainana l'izy hoe aleo mangina moramora ka so dia ahita loza amin'izany. Zay fianakaviana zany mahita hoe Fleury Rakotomalala ohatra manao an'ity zavatra ity, dia tonga dia hoe aleo tsy miteniteny hoe avatsika le rehefa sao mahita loza atsika. Grave, hein? Même si on est dans un combat juste contre l'injustice, tellement les sociétés de Sakaletaka, fanamarinana kely, fa ilay maheno anareo miteny hoe dédakisme sy lelakisme dia Sakaletaka koa teto daholo zany no mivoaka. Dia mba hajao amin'ny fomba fampiasana azy ilay izy tompoko fa aza atao vulgaire. Société de Sakaletaka ilay izy satria lasa général le mahasakaletaka amin'ny malagasy. Antika raha ohatra fotsiny zao misy malagasy manao an'ireny MMA reny, dia tena exploit mihitsy hoe tena naresy le sipa, lasy le ry, hein? Vao mivoaka an'le sehatra fotsiny nefa le malagasy ao anatin'le Madagasikara io. Raha misy malagasy 5 nilatsaka any amin'ny légion miditra, légion française, légion étrangère zany aty a Frantsa, dia misy 3 voaray, 2 ihany no rejeté. Ary 3 ireo nefany anisan'ny cuisana rehefa avy eo satria hoe kely madity le malagasy. Ananatsika le fighting spirit ao anatsika ao, ananatsika le esprit de challenge, fa any amin'ny zavatra ridicule sika no mandeha matetika. Inona ny challenge ataon'ny tanora malagasy? Faninana amin'ny côte sipa, faninana amin'ny fisotroana toka, faninana amin'ny fahafantarana tomobile. Ireo ihany. Ça tourne autour de voiture mécanique, sipa, stoka ny tanora malagasy. Averiko, voiture mécanique, sipa, toka ny tanora malagasy. Tsy mba hoe ny tanora za zao gaga be. Tsy hoe ny zanako irery manao an'izany aty andafy, hein? Fa maromaro ny zanaka malagasy aty. Taitra be aho, il y a 2 ans de cela, 1 taona ny zanako, nivavaka ho an'i Madagasikara izy. Que le peuple malgache ne vive plus dans l'insécurité où je les zanako vavy. 1 taona izy tamin'izany. Vomaly, mivavaka le zanako io, mivavaka ho an'i Madagasikara. Mba samy nandeha tany an-tranon'olona tsika misakafo an'i Madagasikara. Ny zavatra mitranga an'i Madagasikara, na lahy be ohatrin'ny vavy be ohatrin'ny omby, mivavaka ary tsy fantany akory, mamaly ny ray aman-dreniny, ny hainy indrindra ny Madagasikara dia ny ray aman-dreny. Satria ny ankizy vao feno 14 na 13 taona akory ary dia efa mamaly ray aman-dreny.
Angina e, ny ray aman-dreny indray no lasa mpiasa amin'ny ankizy any Madagasikara. Mifamadika ilay izy zany hoe. Dia le ray aman-dreny koa dia lasa koa tafiditra ao anatin'le jeu, tafiditra ao anatin'le système. Anika feno 20 taona le zaza, sady tsy tafita no tsy tafavoaka, fa ny ray aman-dreny ny ao tokantrano nataony mahita ny tantokirarony. Dia zay zavatra nefa raha ohatra exposena any amin'ny fiainana ho an'ny firenena, dia on n'a que des enfants gâtés et des enfants désorientés et déroutés aussi. Tsy fantatry le ankizy reo akory hoe izaty iny e mila miady amin'ny fiainana, mila miady ho anahy, zay vao tafavoaka. Anisan'ny zavatra tena tsy tapin'ny Amerikanina ohatra, misy mampiasa zany a, fa matetika dia tena hoe miady le rainy sy le zanany na le mamany sy le zanany. Célèbre papa ohatra, tena tsy tatiny le zanany mihitsy hoe n'aiza n'andanany. Et lui, c'est comme lui, il n'existait pas. C'est son père ou sa mère qui pèse sur sa tête, sur sa personnalité, resahan'ny olona. Ohatra hoe zanak' Will Smith iny, zanak' Jay-Z iny, zanak' Stallone iny. Tena tsy mety amin'ny Amerikanina. Anika matetika misy zanaka Amerikanina ohatra zao reto famille Bush, tena défi napetraky ny zanany mihitsy hoe un jour ozy izy président ohatranao. Efa azo lazaina hoe Amerikanina zany famille Iglesias zany. Un jour ozy izy ngia Iglesias zanany mbola halaza lavitra noho ianao akory papa. Ohatran'izany les défis sy le toe-tsaina amerikanina. Challengers, challenge. Ny malagasy vava fotsiny no miteny hoe boikely vao mana mandeha, nefa vao andefasan'le boikely raha ny taimbava zany dia manana ny malagasy. Fa rehefa hoe dépassé ato amin'le fasahiana dia tsy vita zay sady tsy tafa. Iteny ianao hoe ianao io koa ny Monsieur Fleury tafiditra amin'izany, tena diso ianao. Ho an'ny olona mahafantatra anahy, mahafantatra an'izany Fleury Rakotomalaly zany, tsy matahotra combat zany. Tsy matahotra défi zany. Izay no nahatonga ny anarako hoe Belamota, satria ny mokondohako ihany no mitondra. Ary rehefa mokondohako io mandeha amin'izay le challenge zay dia tsy voasakan'izan'iza. Stratégie efa matipaika, efa voapetraka efa ela tokoa no nametrahako an'ity stratégie ity hoe any an-dafy aho no manohatra any Andry Rajoelina. Rehefa manao stratégie ianao ka na fiarovanao ny tenanao azy tsy hainao, dia tadio fa ianao no stratège nofo-indrindra eto ambonin'ny tany. Alohan'ny andananao any amin'ny défi dia tsy maintsy fantatrao hoe takiny ahoana ny avon'le défi, le tamboho hitsambokanana, ary inona ny zavatra mety ao ambadika ao. Zany hoe ny fasahiana zany tsy ampy, fa ilainao ihany koa ny stratégie. Ary zay no mamafy an'reto Amerikanina reto, sady stratège izy no tena sahy. Ohatran'izany ny Rosianina hitany Andriamatoa Poutine, zay ty ohatran'ny Amerikanina zay hoe stratégie.
de courage, fighting spirit, ananan'le ridolony ary dépasseany ary ny toe-tsaina amerikanina. Tadio fa zany firaisana sovietika zany. Ny ankabeazan'izany firenena zany de miaina ao anatin'ny 7 volana ao anatin'ny mangatsika tanteraka. Misy hatrany amin'ny -50 any. Fa eritrereto ny fiakaran'ny sy ny fivoarana any amin'izany atao hoe fédération de Russie zany, Russie zany. De aiza ho aizan'izany le Madagasikara. Mamaky an'le filoha malagasy amin'ny manandra azy dia ny fividianana tômôbilina, fananana trano tsara ny Frantsa, de misakafo tsara sy mihaingo tsara, vidy montre tsara, fa tsy mba soucie akory hoe mba manana malagasy tsara. De le vahoaka malagasy koa tsy manana soucie akory hoe anana mpitondra tsara, anana firenena tsara, fa miaina ao anatin'ny tahotra. Raha tiana handroso Madagasikara, izay tahotra izay no atorina amin'ny malagasy voalohany. Rehefa afaka amin'ny malagasy io tahotra io, de mino aho fa ho tafavoaka amin'ny malagasy. Aza ambanimbaniana ho zizika. Nahoara. Ok Google, monte le chauffage.
Eny ary hidro amin'ny lohateny faharotsika etotsika le mitondra an'le extrait-na resaka amina resaka hoe le eto amin'le teneniko manko hoe le mentalité-na amerikanina zany ary na le civilisation amerikanina. Tena lazaiko eto zany ho satria mahafinaritra ny tanora malagasy mihitsy ohatra hoe manao an'ity le pataloha izy de lefa milatsaka aty ambanin'ny fitombenana ilay izy. Un moment tena lamaody io tany États-Unis. Tena lamaody io ary ho an'izay tsy mahalala hoe ahoana no nahatonga an'izy lasa lamaody dia satria ny antony de zao. Ireto latin reto zany dia manao an'itony le bermuda lavabe itony ralahy, bermuda fa lava. Zany hoe tsy tangatanga aty ambanimbany lohalika aty zany le izy, aty amin'ny mi-jambe aty le bermuda, de le izy tafalatsaka ary ambanimbany ny fitombenana ary. De aveo izy manao bà lavabe anaovany an'le izy. Bà fotsifotsy io matetika. De ny kiraro anaovany amin'le izy baskety. Baskety le fanaovana baskety reny zany le Jordan na Nike personnalisé. De ny kaskety ery ambony mivadika, de t-shirt fotsifotsy ny ao anatiny, de lobaka carreau. Zany hoe ireto mexicaine zany no tena na colombienne tena mpanao an'io. Ary matetika zalahy reo le mpivarotra drogy. Fa ny tena netombohan'io phénomène io de zao tany anatina prison no netombohan'izy io. Mba mila fantarina ihany hoe ahoana ny origine n'itony zavatra itony zay vao mitonatonana. Mazava ho azy fa ny amin'ireny figadrana reny le tena hoe efa gadra lavabe zany ny miaraka samy lehilahy dia tsy maintsy misy ny fanitaran-tsaina. Ary ianao zany rehefa lehilahy
fihinan'ny zalahy. Zany hoe lehilahy samy lehilahy zany manao an'le firaisana ara-nofo. Efa misy lehilahy zany raha mba te hoe ahazo fiadanana satria kely sandry. Sy ny hoe mba ahazo rirandrirana eo anatin'le fiainana ao anaty figadrana ao, dia manaiky anaovan'ny lehilahy hafa zay sitrapony amin'ny fiainana ara-nofo. Misy koa nefa ny lehilahy zay tena hoe tia an'io zavatra io, ary tena hoe tena tiany aza hoe lehilahy miaraka aminy. De zao ny zavatra mitranga nitombohan'io zavatra io. Ny lehilahy tady lehilahy zany de tonga de efa nampidina ny patalohany ery amin'ny atsasaky ny fitombenany, de ny caleçon anaovany amin'izay fotoana izay no mipoitra, de hita daholo sinina anankiray iny fa mitady lehilahy iny olona iny. Maro ny tanora malagasy tompoko no niditra tamin'izany zavatra zany, ary ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao zany hoe ity malagasy zany manao copie ny fiainana sy ny fitondran-tena amerikana. Atao amin'ny fashion angamba zany, na atao amin'ny mody. Zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, raha mijeritsika dia Cadillac, zany hoe voiture américaine, SUV na SUV amérikana ny tomobilin'ny filoham-pirenena malagasy. Manana Chevrolet blindé, Sequoia blindé, Andriamatoa Ravatomanga, Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina. Zany hoe tena fiainana amerikanina mihitsy zany no entina opulence à l'américaine. Amin'ny amerikanina zany naturel. Fa ny zavatra aseho an'le malagasy mpitondra de tena hoe c'est l'opulence à l'américaine. Trano ohatran'ny tranon'ny Ravatomanga io Ambohibaony io ne ohatran'ny tranon'ny Rolio Iglesias ny Miami. Tsara anie zany trano zany, tena mitenenareo a. Tsy haiko ny tranon'ny Madonna mbola anazy zay na efa namidiny. Fa ny estimation ny tranon'izany Madonna zany ne tamin'izany taona zany, tany amin'ny taona 4,400 tany, 7,700 tany. Tamin'izany dia efa estimé tany amin'ny hoe 26 millions de dollars angambany izay raha tsy diso. Tany hoe na le fomba fanamboarana ny trano fotsy daholo ohatra ny Andry Rajoelina sy ny karazany. Fa saingy izao rehefa mitondra amin'izay ry zalahy, ny revy no revy amerikanina ho anazy menakavy. Fa ny fitondrana revy malagasy. Zany hoe moi avant tout, le reste je m'en fous. En États-Unis, le peuple d'abord. Non, l'économie nationale d'abord. Et avant l'économie nationale, c'est la défense, la sécurité de la nation. La défense nationale, la sécurité nationale, tena fobian'ny mpitondra amerikanina mihitsy hoe sécurité nationale io, secret défense zay mandeha rehetra.
Zay mandeha rehetra ka raha vao mamaly vai dia secret défense. Ka reraka mila mitandrina mihitsy raha ohatra anao miresaka na amin'ny telefôna na ny États-Unis. Nisy naman'izay moa nisy akamo'izay moa nanao sangisangy le ry olo ty mihina nitady kiraro lahy amin'io lahy. Sy ao lesy vazivazy. Misy an'ity taratasy fienoana dia manontany hoe inona nidianao antodianao aty États-Unis nataon'ny dala hoe c'est pour assassiner le président. Tsy nampoziny fa vao tonga teo amin'ny aéroport tonga dia voasakana. Anketina nandritra ny 2 andro savolaina mivoaka tany. Vakansy ny nandehanana tsy gasy io fa vazaha. Vakansy ny nandehanana savolaina mihitsy vao tafavoaka avy tany. Nandalo ny NSA, sécurité intérieure zany, nandalo ny FBI, nandalo ny ty organisme d'enquête rehetrarehetra ity, NCIS sy ny karazany. Re olona grave zany. Ny 2 andro vao mivoaka avy tany savolaina. Rehefa miaina ry zalahy dia fiainana Amerikana. Fa rehefa mitondra ry zalahy dia mitondra ala malagasy. Zao ty extrait asiako hainonareo ty dia resaka na filoham-pirenena teo aloha sy filoham-pirenena actuellement. Zany hoe tao anatina extrait-na film izy ity fa misy zavatra be dia be azo raisina amin'le izy. Zay manko ny zavatra mampagaga. Ny malagasy raha vao hoe film frantsay asory aminy raha io. Tsy tiany malagasy ny film frantsay na izaho koa ary. Kanefa ny film amerikanina rehetrarehetra zay henoko hatramin'izay dia misy fampianarana ao. Misy fampianarana ao ary misy message ngeda be. Raha tamin'ny génération anay zao dia voataiza tamin'izany atao hoe Rambo zay. Tamin'izany atao hoe Rocky. Rocky moa zany sa izy teo. Le Sylvester Rocky 3, 2 sy ny karazan'ireny. Olona ray Rambo mandrava tafika anankiray. Voataiza tamin'izany ianao hoe misy zavatra zany eritreretina impossible, possible. Rehefa méthodique ianao, rehefa sako ianao. Hiteny amiko nareo hoe resaka film zany Fleury tena miexiste eo amin'ny fiainana Amerikana. Tena miexiste eo tompoko. Tena miexiste eo. Raha ohatra zao nareo lazaiko an'izay le Douglas moa ny fiantsoako azy satria izay ny Doug ny fiantsoako azy. Fa Douglas ny anaran'io olona io mipetraka any Miami izy any Florida zao. Tampa Bay angambany izy izay raha tsy diso. Dia niainga tamin'ny fivarotana sigara be io zany. Ny fampiresahana ireo lahy. Zao izy satria on est resté en contact. Anisan'izy no manana building maromaro any Floride, dans l'état de Floride. Manana trano maromaro, lasa investisseur, promoteur na immobilier le dala ary manana ny azy. Pourtant c'est un jeune qui a actuellement maximum 52 ans. Niainga tany amin'izany atao hoe inona izy teo? Liberté d'agir. Dans le cadre ny développement, ny secteuranao, ny businessinao. Tant que vous êtes dans la ligne droite, zany hoe tsy miadaladala, tsy manodikodina ny impôt, dia ray ny masovaly ianao dia tavoaka.
amin'ny zavatra zay ataonao any États-Unis. Satria ny structure dia mipermettre an'izany. Ny mpitondra dia tsy manembatsembana ny fahatafitan'ny vahoaka. Défense nationale, sécurité nationale, l'économie, la santé, l'éducation. Reo tena milahatra mihitsy ary heninao zany ao anatin'ny fiainana Amerikanina zany hoe raha sanatria tsy voahidy ny trano amin'ny alina, totrany tsy dia nahatsara hoe matahotra. Dia oriny hoe tamin'izany misy an'ilay hoe Harlem sy ny karazany tany New York zany. Tsy maintsy misy foana ny downtown hoe mafanafana sy ny karazany. Fa dans l'ensemble aloha afaka miaina ao anatin'ny normal ilay vahoaka. Fa misy tena quartier hoe tena tsy azonao idirana comme tout le monde. Fa soa tena soany hoe zany dia hantra za hiady andeha Anakarena. Tafita zany fa tsy hoe Anakarena. Dia mpitondra Amerikanina samy mpitondra ao indray président teo aloha, indray président amin'izao fotoana izao. Dia andao enoantsika hisintomantsika lesona. Afantaranareo hoe zany ny olona zany fa ahoana kosa ny antsika. Dawara. Je suis entièrement ouvert à tous les conseils que vous voudrez bien me donner. Je suis entièrement ouvert à tous les conseils que vous allez me donner aussi, que vous voudriez me donner. Et nous, filoham-pirenena perinasa no miteny an'io, dia minday filoham-pirenena teo aloha. Misy an'izany ve ao Madagasikara? I Andry Rajoelina ve dia manaiky conseiller Andriamatoa Ravalomanana? Zany hoe ilay filoham-pirenena mihitsy zany io mangataka hoe tena io cadre-na resaka io zany ao anatina crise, ohatran'izao crise ao Madagasikara zao, force de reconnaître fa tsy tafavoaka i Andry Rajoelina. Tena maika mihitsy ny malagasy hiala amin'ny Andry Rajoelina. Nanao sondage aho moaly hoe mety aminareo ve ny hamerenana ny Ravalomanana eo amin'ny fitondrana? Tena lazaiko anareo fa savolaina ny teny hoe zay manko ny eto amintsika. Rehefa marina dia marina ary lazaina ny marina. Savolaina ny teny hoe tsy vao naresy. 49, 51, 50. Fa ireny manko any amin'ny 12 alina any ny idindrareo ilay izy. Dia ny résultat farany resy any Ravalomanana hoe tsy 52%, oui 48%. Zany hoe naresy zany tsy mila ny Ravalomanana veriny eo amin'ny fitondrana. Kanefany rehefa natao ny sondage momba ny Andry Rajoelina androany, nareo manko miteny hoe biaisé zany sondage zany oreo olona. Neka beazan'ny olona niditra tao anatin'ilay sondage omaly tamin'ny Ravalomanana dia olona tsisy namako. Tsisy namako. Neka beazana. Betsaka koa ny tonga dia niditra hoe non, betsaka koa ny niditra hoe oui. Fa rehefa natsofoka amin'izay ary ilay Andry Rajoelina, c'est un résultat sans appel, un sondage sans appel pour le non. Tsy mila Andry Rajoelina. Et là, actuellement, à l'heure où on parle, raha tsy diso 86% ny nandray anjara tao anatin'izany sondage zany tsy mila Andry Rajoelina miverina ao amin'ny fitondrana.
Inona no tiako lazaina amin'izany? Tsy Andry Rajoelina mihitsy nandeha hangataka amin'ny Ngara Valomanana hoe omeo hevitra na hoe Ngahery Rajaonarimampianina hoe omeo hevitra ahoana no hanohana ny firenentsika. Tsy possible izany. Je suis entièrement ouvert à tous les conseils que vous voudrez bien me donner. Le premier conseil que mon prédécesseur m'a donné a été n'écoutez surtout pas les conseils de votre prédécesseur. Dia le ray manana humilité, manana ity izy eo, tiako foana moa mitika an'iny zany ato amin'ny fanetretena. Dia hoe zao no nampianarin'ny ny filoham-pirenena teo aloha kozy izy hoe aza mihaino ny fampianarany tolotsainy conseil omen'ny prédécesseur anao. Dia noho ny tohiny. Je suis entièrement ouvert à tous les conseils que vous voudrez bien me donner. Le premier conseil que mon prédécesseur m'a donné a été n'écoutez surtout pas les conseils de votre prédécesseur. Très bien, alors j'en prends note. Plaisanterie mise à part, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et j'aimerais avoir votre avis sur la façon dont je m'en sors. Tanareo, c'est beaucoup. Fa vazo rendalana ozy. J'ai beaucoup de respect aussi pour vous. Mais existe tena ianao zany gaga. Tena misy io satria rehefa tafiditra problème dia miantso Emmanuel Macron natsono, Sarkozy natsono, eny Ramatoa Le Pen ary nisy zany natsono, François Hollande natsony, Trump, Obama, Bush, Clinton. Manao propagande mihitsy izy efa da zao manao ny vaccine. Miaraka amin'ny Biden. J'ai beaucoup de respect pour vous. Inona zavatra ataon'ny mpitondra malagasy? Efa i George lafa samy ratsy. Efa i George lafa samy mpanodikodina. Ary efa i George lafa fantatry ny malagasy samy mpanodina daholo reo bandy reo. Dia samy mpanodina mifanaratsy. Dia mampiditra paosy any maika. Satria sao dia miongana rapitso, tafaly eto. Zany ny sport national na mpitondra malagasy. J'ai beaucoup de respect pour vous, Zizzy. Tena ianao zany manongo tena. Jerenao les sociétés américaines. Jerenao ny intelligentsia américaine, intelligentsia frantsay, politique française, politique américaine, allemande. Ny olona rehefa ao anatin'ny difficulté fampijery, fampiantso. Manome conseil ny akany mety Fleury Rakotomalala. Fady amin'ny Andry Rajoelina ny teny hoe nihaino anao monsieur Fleury Rakotomalala. Nefa rehefa korontaniko izy hoe jereo eo atsimo, zay izy vao lasa mandeha. Korontanina ny opposition hoe nareo ne mitabataba fotsiny eo Antananarivo ao. Kere any atsimo, inona mba nataonareo? Zay vao mikropaka manao tsipaipaika. Dia vita ny tsipaipaika dia izay ihany, on fait pour un coup. Mais jamais quelque chose de soutenu. Oui. Zay mihitsy manko le terme iangeto hoe dans un gouvernement normal, tsy ao anatina période de crise, on doit agir, mais on ne réagit pas. Qu'est-ce qui se passe depuis 1975 à Madagascar? On n'a jamais agi. On réagit. Teny opposition izao. Teny Fleury Rakotomalala amin'ny teniny arivo izao. Dia ino ny contrena? Fa niasa. Tena lazaiko anao fa vitsy ny filoham-pirenena niankesy ary tsy mikôzy bobaka
Anjaranao no mitady hoe izy zany. Anisy zany tao Madagasikara. Niankese, niasa izy, niasa. Fa tsy variana ny cause bobaka. Zay koa manko tsy tian'le malagasy koa zay mampahagaga. Le malagasy zany raha vao manana olona feno fanetretena, tsy tiany ihany koa. Fa le olona mandangalangana no tiany, le olona mampijaly azy. On agit pas, on réagit. Nandalo an'izany ny fitondrana Amerikanina dia eno tsara ny toerany. Très bien, alors j'en prends note. Plaisanterie mise à part, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et j'aimerais avoir votre avis sur la façon dont je m'en sors. Manontany anao izy. J'aimerais avoir votre avis sur la façon dont je m'en sors. Tiako fantatra ozy izy ny hevitrao, le filoham-pirenena taloha zany nanontaniana io a. Mba tiako fantatra ny hevitrao hoe ahoana ozy izy ny hevitrao momba ny fitantanako an'ity firenena ity. Dia vous allez voir, vous allez entendre. Honnêtement ozy izy le filoham-pirenena anankiray tsy tafavoaka ianao. Tena ozy zany hoe re olona. Mba mivory zany Ravalomanana sy Andry Rajoelina dia tena izany Ravalomanana hoe tsy tafavoaka ianao. Tonga dia tsy tafiditra ho iavo loatsiny. Dia tena izany hono ny Andriamatoa Rajaonarimampianina amin'ny Andry Rajoelina hoe tsy tafavoaka ianao. Tonga dia vitany aminy. Possible mihitsy ary mety maty. Tsy mikaozy an'izany akory ara le olona. Il s'est interdit, et Rajaonarimampianina no teneniko fa tsy Ravalomanana. Il s'est interdit à juger, fa il a donné des solutions. Fa tsy zakan'le ankiray. Tsy zakan'le Andry Rajoelina le izy. Ary nindaisiny eny mesureny mihitsy. Ngahery Rajaonarimampianina. Solution nomeny Ngahery Rajaonarimampianina ho anazy. Tamin'ny volana mai 2019 angamaniny na juin. Satria hitan'le trajectoire an'le izy hoe hidona amin'ny rindrina ty. Économiste, il n'est pas économiste pour rien. Autrement, il n'a aucune utilité. En plus, izy efa mpitondra teo tonga dia fantana trajectoire hidona amin'ny rindrina. Ho an'ny économiste manko dia tonga dia fantatra hoe genezina zavatra anankiray ho any amin'ny fidonana rindrina, tahaka ny teneniko anareo hoe tamin'izany andro hoe azagaga nareo raha eo volana février mars any 2021 tafakatra hatrany amin'ny 24 000 nareo io izy io. Ny vary ho lafo be mihoatra ny 10 000 io izy io. Dahory, toizana. Non, je ne crois pas, non. Je vous demande pardon. En toute honnêteté. Oui, bien sûr, toujours. On vous a confié une mission impossible, Tom. Vous n'avez aucun passé politique, vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, et vous voilà d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde. Tom. Vous n'avez aucun passé politique, vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, et vous voilà d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde. Tom. Vous n'avez aucun passé politique, vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, et vous voilà d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde. Durant la... Inona ny zavatra itovizan'ny mpitondra malagasy rehetra ankoatran'ny Ngaratsiraka raha izay critère zay. Vous n'avez jamais été candidat pour zao izy. Mandahana candidat hoe allo verina tsara dia henonareo tsara. Non. Vous n'avez aucun passé politique, vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, et vous voilà d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde. Vous n'avez aucun passé politique, vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, et vous voilà d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde, durant la pire crise qu'on ait eu à traverser. Vous n'auriez pas dû... Zay le izy.
ankoatra Ratsiraka Didier, zay il a servi sous le drapeau, il a même été à la tête, il a eu le commandement, et sinon à la tête tamin'ny hoe na tamin'izy ny servira sous le drapeau raha miaramila izy, donc efa zatra manana commandement izy sady miaramila manana grady ambony. Vous n'avez pas de passé politique. Vous n'avez jamais été candidat et vous n'avez pas servi sous le drapeau. Dia nefa omenanao le fitondrana an'le Madagasikara. Tsy manana passé politique ianao. Vous n'avez jamais été candidat na même pas raha hoe fitondrana fokontany. Maromaro amin'ireo mpitondra malagasy no tonga amin'ny alalan'ny coup d'état ary président par hasard. Raison de plus zany anontanianany teo aloha, izay le tenenako hoe mifampiresanareo. Tenenan'ny professeur Jacob ty Andrajanarivelo, non, Emmanuel plutôt, Emmanuel Jacob. Mifampiresanareo tsy midiky zany hoe fampizara toerana. Izay mihitsy koa no tenenin'ity le raha namana eto l'ancien président américain dans le récit, dans le film en question. Tonga dia napetrana hoe ianao tsy manana passé politique, ianao tsy candidat tam'izao, et vous n'étiez jamais dans l'armée. Dikan'izany mission impossible. Tsy tokony ho président mihitsy ianao any Madagasikara. Possible zany hoe tsy manana baka, DJ, vary-dronono, lasa filoham-pirenena. Azonao an-tsaina ve zany e? Ny olona tony zany mba ny olona tony manam-pahaizana. Tsy manana passé politique ianao fa mikosika disque na CD no hainao. Mpivary-dronono ianao. Mitery ronono ny omby no hainao sy manamboatra ny yaourt. Kanefa ianao rehefa miteny ny mpanohatra manome hevitra anao, lazainao fa kapokanao io, lazainao fa hainao io, ozy koa le bitro ankiray zany. Zay no nahatonga an'le ankiray hoe Dezy kapoka. Itony ary olona efa manana traikefa ao anatin'le fitondrana zany. Tsy ny salasala mihitsy rehefa tena tsy tafavoaka Trump eo, ny antsony Obama sy Clinton ary Bush. Ao anatin'ny andro sarotra mila fampidiniana samy frantsay natsonga Emmanuel Macron ho avy tao amin'ny palais, Ramatoa Marine Le Pen. Nalefa ny vory niaraka tamin'ny Maréchal Le Pen, ny mpanolotsaina manokana. Andry Rajoelina tsy hitako hoe inona ny fedariny amin'izany atao fitondrana firenena. Samy malala malagasy rehetrarehetra fa tafiditra any an-dafaka manitsikitsoka isika malagasy amin'izao. Porofo mitohaka amin'ny tendana ny sondage. Ny azakazaka be mihitsy. Mampiasa compte fake mafy mihitsy ngy Andry Rajoelina hicontrena an'le izy eo. Fa tsy tafy 86% ny malagasy dia tsy mila ny Andry Rajoelina jusqu'atsika miteny zao, zay ny zavatra mitrango ao. Satria misy roa le izy. Ny iray zany le virtuel dia manao oui ianao na non, dia le iray manoratra mihitsy ianao oui na non, fa dans les deux cas dia vita Andry Rajoelina. Zany hoe tena il n'a jamais agi,
il réagit. Inouï. On vous a confié une mission impossible, Tom. Vous n'avez aucun passé politique, vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, et vous voilà d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde, durant la pire crise. Vous voilà à la tête d'un pays le plus pauvre du monde, dans une situation de pire crise. Imaginons, d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde, durant la pire crise qu'on ait eu à traverser. Vous n'auriez pas dû trop présumer de vos capacités et le peuple américain n'aurait pas dû non plus. Bien. L'ancien président, ianao sady tsy manana passé politique, tsy manana, vous n'avez jamais été candidat, satria io zavatra io manko amin'le designated, amin'le désigné pour survivre zany hoe rehefa misy fotoana manko ao anatin'ny constitution américaine zany hoe amin'ny toerana ray daholo na ny sénat na ny député na ny mpitondra dia mifidy ny gouvernement membre ny filoham-pirenena tsy maintsy misy asiana anankiray survivant satria dia mipetraka any afenina any amina banqueur io satria sao dia misy manao assassinat na hoe io phobie américaine io zany hoe les mesures de sécurité ohatran'izay ka izay film zay soutiré na extraire zay ity resahantsika ity. Azonareo olona tsy nanana passé politique mitendrena ho survivant farany zany raha sanatria maty daholo le teo aloha rehetra le nivory tamin'ny toerana ray dia nisy nanao assassinat tokoa dia maty tao daholo efa amina arivony mpitondra fanjakana y compris ny filoham-pirenena tamin'izany. Fa film io mazava ho azy fa la philosophie, la psychologie, la mentalité américaine est très présente dans ce film. Ary io no nampatonga ana hoe tsy maintsy zaraka amin'ny malagasy ity mba ahafahan'ny malagasy malala hoe ary le izy zavatra misy iainany zareo satria hoe rehefa ao anaty crise izy dia mifampiantso izy hoe au secours le ry fa ny amin'ny malagasy le filoham-pirenena teo aloha enjehana tena saky ny sanatria hoe manenjika fahavalo fa nenjehany Andry Rajoelina zany hoe ery Rajoelina ary mampianina aneky ohatrany manenjika alika ary manenjika alika izy satria ny antony dia zao sarotra amin'ny Andry Rajoelina ny andeha hisoloky hoe izy nanao ny aéroport ny Ivato. Sarotra amin'ny Andry Rajoelina ny andeha hisoloky hoe izy nanao ny aéroport ny Nosy Be dia tsy tokahana an'izany mandrakitiana androny. Vous n'auriez pas dû trop présumer de vos capacités et le peuple américain n'aurait pas dû non plus. Bien, je vais dire en toute honnêteté, ne le prenez pas mal. Vous avez fait d'énormes progrès et je vous donne une bonne note au concours d'entrée, professeur. Mais l'affaire Majid Nassar, la façon dont vous avez laissé les Russes vous manipuler avec cette histoire de coach, sans parler de feu votre vice-président qui ordonne au FBI de tuer l'homme qui a tenté de vous tuer. La rumeur a du mal à n'y voir qu'une coïncidence. Désolé, monsieur, mais ça relève d'une enquête en cours. Ah non, je comprends, je vous assure. Croyez-moi, je comprends. Diriger ce pays, c'est le pire des boulots qui soit. Ça y est. Diriger Madagascar, c'est le pire boulot qu'il soit. Sarotra ny dirigean'io Madagascar io. Ary mbola sarotra ny dirigean'ny États-Unis zany. Satria nen'olona voaro amin'ny constitution, voaro amin'ny lalàna, étagé tsara mihitsy ny pouvoir ary petrapetraka tsara mihitsy ny fahefanana an'izany filoham-pirenena zany. Fa ny antsika ohatra malagasy zany, ny filoham-pirenentsika sady professeur, ny docteur, no DJ, no ACC, no cour d'appel. Grave, hein? Sarotra midiriger à Madagascar, des nouilles, tout ça. Comprends. Diriger ce pays, c'est le pire des boulots qui soit.
Le problème, c'est qu'avec tout ce qui vous est tombé dessus, vous ne dirigez rien du tout. Zay. Andry Rajoelina ne dirige rien du tout, sauf ny zavatra miditra any am-paosiny sy ny mandalo masina. Efa misy problema ve tao Madagasikara koa hoe ny anticiper ny Andry Rajoelina? Za zao miteny anareo. Androany miteny an'izay ary efa intelo aho miteny an'izay depuis amin'ny io tsisy confinement intsony. Miomanina nareo fa amin'ny volana mai iny mba tsisy ny 13 mai mba ahafahany miassurer ny 26 juin. Et vous allez passer une longue période de confinement total. Vous allez voir. Vous allez voir. Zay ihany no agissement, initiative anticipée nataony Andry Rajoelina. Fa tsy mbola naheno nareo hoe mba ialana amin'ny fiakaran'ny vidin'ny vary zao dia atao an'izao na atao an'izao. Vous réagissez. Vous ne dirigez rien. Zay no tena grave indrindra amin'ny fitondrana firenena. Vous réagissez, vous ne dirigez rien. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Andry Rajoelina réagit aux diverses grèves. Hitany fa mamay be le tuliary. Noaingana io afo io. Mamay be le ino izy teo votovolo. Noaingana io afo io. Mamay be le ankato sambola aingana leo. Zay ny zava-misy. Amarana anazy sy amerana ny zavatra resahantsika eto sy ny fitarihan-tsaina na ny tatasika ataontsika eto. Mila soronaingana io Andry Rajoelina io. Raha tsy tisika amin'ny malagasy, asoronaingana amin'ny fatahorana. Qu'on enlève la peur et la crainte dans notre psychologie et dans notre philosophie. Sans ça, azo menatsiny mihitsy Andry Rajoelina nazy futur filoham-pirenena eo fa izay mendrika anao malagasy. Du tout. Vous réagissez. Vous ne dirigez rien. Mais bon, voilà. Je suis entièrement ouvert à tous les conseils que vous voudrez bien me donner. Ilay izay. Lasa veriko farany dia miaina anao dia fantatrao tsara zany natao hoe sens de l'État. Dirigez rien du tout. Vous réagissez. Vous ne dirigez rien. Mais bon, voilà. Je suis entièrement ouvert à tous les conseils que vous voudrez bien me donner. Le premier conseil que mon prédécesseur m'a donné a été « N'écoutez surtout pas les conseils de votre prédécesseur. » Très bien, alors j'en prends note. Plaisanterie mise à part, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et j'aimerais avoir votre avis sur la façon dont je m'en sors. Non, je ne crois pas. Je vous demande pardon. En toute honnêteté. Oui, bien sûr, toujours. On vous a confié une mission impossible, Tom. Vous n'avez aucun passé politique, vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, et vous voilà d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde, durant la pire crise qu'on ait eu à traverser. Vous n'auriez pas dû trop présumer de vos capacités, et le peuple américain n'aurait pas dû non plus. Bien, je vais dire en toute honnêteté. Ne le prenez pas mal, vous avez fait d'énormes progrès, et je vous donne une bonne note au concours d'entrée, professeur. Mais l'affaire Majid Nassar, la façon dont vous avez laissé les Russes vous manipuler avec cette histoire de coach, sans parler de feu votre vice-président qui ordonne au FBI de tuer l'homme qui a tenté de vous tuer. La rumeur a du mal à n'y voir qu'une coïncidence. Désolé, monsieur, mais ça relève d'une enquête en cours. Ah non, je comprends, je vous assure. Croyez-moi, je comprends. Diriger ce pays, c'est le pire des boulots qui soit. Le problème, c'est qu'avec tout ce qui vous est tombé dessus, vous ne dirigez rien du tout. Vous réagissez. Vous ne dirigez rien. Mais bon, voilà. Je suis
Hey yo, na edge. Pa ela ni daddy. Pia cara no. Prima dami. Samba tranquila do. Sikati. Misy manontany hoe misy malagasy hoe mivoaka tany Harvard ia. Tena misy kia. Tena misy ary ny ankabeazan'izy ireny sasany any amin'ny Banque mondiale, sasany any amin'ny FMI, sinon mampianatra any États-Unis ny sasany. Ary misy ary ny mody any Madagasikara, rehetra ilay nanao parcours professionnel zany a. Dia misy koa aty Frantsa aty mpampianatra amin'ny université. Mandram-peo Mitali, satya madikanao. Si vo bibi ni bola, vijabanga meza kwa no. Satya nganu zombilo, chiri chino wala piro. Vijabanga ko amikilo, don meza kwa no. Satya nganu zombilo patenga ijasa diera ya itatini beba. Angkota nonza timila pasakwa tanimba videna ngachika ba. Satya nganu zombilo patenga ijasa diera ya itatini beba. Angkota nonza timila pasakwa tanimba videna ngachika ba. Oh yeah, amino uza bonito. Oh yeah, vijaba bonawe pala takapo. Oh yeah, amino uza bonito. Oh yeah, vijaba bonawe pala takapo. Somebody want me know. It's your family. I let go know. I got your money naughty. I forgot your nose. I didn't know the top of my below. Me nothing say. That's me, let's go. Jabba, I don't know. I'm gone. It's my shiro. Baby, let's me love on me. Look for the thing I can't go. I can't eat that in the middle. I'm just a timid. Oh, I need my begin and I am far. Such a million on me. Look for the thing I can't go. I can't eat that in the middle. I'm just a timid. Oh, I need my begin and I am far. Oh, yeah, I mean, now who's a bomb with it all? Oh, yeah, it's a papa now if I like a pro. Oh, yeah, I mean, now who's a bomb with it all? Oh, yeah, it's a papa now if I like a pro. Yeah, Iny ara
Anao veloma mandram-peona isika amin'ny lakamisy indray ny fotoana. Ary sauf hoe mety misy urgence tsy fantatro. Fa amin'ny lakamisy tsika dia hiresaka hoe fa maninona no dondrona daholo no lasa mpitondra ao Madagasikara fa nankaiza daholo ny manam-pahaizana. Tena marina mihitsy misy malagasy mampianatra any amin'ny université ny Princeton any États-Unis, any New York zany. Misy malagasy maromaro ihany koa efa nivoaka tao Harvard ary mahafantatra aty koa dia misy aty Frantsa koa any amin'izany Paris Dauphine, Sorbonne misy malagasy mampianatra. Any amin'ny NASA misy malagasy miasa ary anisan'ny cadre ambony any États-Unis. Malagasy avy any Majunga izy teo raha tsy diso aho. Maro ny malagasy mitazona poste ambony na aty Frantsa ary. Tena miteny anareo azany. Fa ny vendrana no tavela ao Madagasikara mitondra an'ilay firenena dia lasa Leandre Rajoelina ny fitondrana. Ny manam-pahaizana izay tokony ho sahy lasa katahotra dia lasa miditra amin'ny solelakisma na dedakisma amina olona tsy lamboto, tsy manana scrupule na amin'ny fitondrana firenena na amin'ny fitondrana ny harenan'ny firenena. Fa nanomboka tamin'ny 2002 tsika mitratrara izany. Veloma mandram-peona, sambotan'Andriamanitra, veloma daholo tompoko amin'ny lakamisy ny fotoanantsika.